Manamboatra lakandrano eny amin'ny CSB Tanambasoatema ireo piasany asa vaventy eto Mahajanga nanomboka androany larobia 17 ny volana septambra. Manelingelina azy ireo amin'ny fanaovana ny asa nefa ny fisin'ny fako mivangongo izay tsy asorony commune. Eo ihany koa ny fefiny orinasa iray izay voalaza fa manelingelina amin'ny fanaovana ny asa. Mangataka ny anesorana io fako io ireo piasa lalana ary tsy misy atakandro ny fanaovana izany. Mikasika amin'ity fako ity hita moa izy io raha mahita manelingelina fanovozana ny rano be da be, misy ny accident ary eo misy menjera en tant que zay koa moa ty tamboho ato ty rano tokony hitsofoka makany amin'ny canal de tapenany zareo. De eo zany niatsona amin'ny fitondra commune mba hanalan'le fako aloha satria manelingelina le fivoahan'le rano savovona be le fako. De tokony hoe hoavy zany commune nadio azy aloha de faharoa ty tamboho ty zay dino zareo nefa le canal tokony ho ataony asa ho an'ny travaux voahidy ao anatin'le any. De zay aloha zao manao karazany manao provisoire fotsiny atao zay ampandehanan'ity rano ty amin'le fanimbana le lalana zany. Anisany miteraka lozam-pifamoivoizany ny fisian'ny rano mivoaka avy amin'ity hôpitaly ity. Izany indrindra no nahatonga ny piasany asa vaventy na natanteraka ny fanamboarana ny lakandrano. Ya, ny mpamatsy vola moa zany de fanjakana voalohany iny zany hoe arahan'ny projet fer fond d'entretien routière. Ya, nenay moa zany ny anjara asany amin'ity de miala avy amin'ny Bobab katrany amin'ny route nationale 4 zany hoe ny entreprise fama moa zany no nahazo andaikitra no nahazo zay anjarany zay. Mangataka ny fandraisana andraikitra ataon'ny commune ireo mpanamboatra lalana sy mpanamboatra ny lakandrano fa indrindra ny fanesorana ity fako ity. Eo ihany koa ny fanamboarana sy fanakisahana ny fefiny ilay orinasa mipetaka amin'ny ilay fako. Mbola mitohy ny fanamboaran-dalana ataony piasany asa vaventy eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga fa indrindra amin'ny lalam-pirenena fa 4.